faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho amintsika ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanany. Dia mankasitraka anao misafidy manaraka izao programa izao. Programa izay natokana ho an'ny kristianina tsy ankanavaka. Programa izay tena mitondra fampaherezana ho antsika tsirairay. Mankasitraka anao izay voasambany manaraka izao fandarana izao, ary manasa anao ihany koa hijery hiaino ny ireo fampaherezana izay natao teo aloha. Te handeha tsika hivavaka, hametraka ny fotoanantsika ao am-pelatanan'Andriamanitra, satria tenin'Andriamanitra no resahana, dia ny tenin'Andriamanitra tsy raisina amin'ny fahalalana na tsy raisina ho fahalalana, satria ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny fahalalana dia mampihebebo. Dia andehantsika tena hanetry teny ao anatrehan'Andriamanitra ka mangataka ny tena ny fahazavam-po sy fahazavan-tsaina avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Misaotra anao Tompo ny amin'izao fotoana izay ahafahanay handray indray ny teninao. Misaotra ny amin'ny fanahinao izay miasa ao anatinay tsirairay, manazava anay ny amin'ny teninao sy ny sitraponao. Mankasitraka anao Tompo satria velona sy mahery ny teninao ka mamantatra anay, mahafantatra ny mombanay rehetra ary mitondra vahaolana sy fanasitranana ao anatin'ny tsirairay. Misaotra anao Jesosy. Androany itsika dia hiresaka momba ny fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra. Ary manasa anao hijery ny fandaharana izay natao talohan'ity fandaharana ity. Fandaharana izay mitondra lohateny hoe hanitry Kristy. Androany izany araka le teniko teo dia hiresaka momba ny fanatitra ankasitrahana. Andehantsika mamaky tenin'Andriamanitra anankiray ao anatin'ny epistely nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina faharoa toko fahasivy, ka ho vakitsika manomboka amin'ny andininy fahaenina. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no hojinjainy, fa izay mamafy be dia be kosa no hojinjainy. Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay ininy fony avy, tsy amin'ny alahelo ny amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hananareo ny olony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Zay teny zay dia teny mahakasika ny fanatitra fanomezana ara-bola. Tamin'ny fandaharana teo aloha dia niresaka momba ny hoe inona ny fanatitra ao amin'Andriamanitra, inona no atao hoe fanatitra ao amin'Andriamanitra. Niresaka ihany koa fa misy karazana fanatitra maro. Fa raha vao miresaka fanatitra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia vola no eritreretin'olona, vola no an-tsain'olona. Ary androany itsika hiresaka momba an'izay, momba ny toeran'ny fanompoana ara-bola. Ahoana ny fomba hanaovana izay fanatitra izay? Satria
anisany fanompoana izay fanomezana fanatitra izay, anisany fanatitra izay voaresaka ao anatin'ny baiboly, ary izay indrindra no tena fanatitra izay tena dradradradraina amin'izao fotoana ho anivony toeran'ny mpivavahana maro isan-karazany. Voalohany indrindra, Paoly apôstôly miresaka hoe izay mamafy kely no hijinja kely ihany koa. Ary manindry amin'ity zavatra ity izy, aoka n'olona rehetra samy hanao araka izay ineny fony avy. Zany hoe ny fanatitra dia zavatra atao an-tsitrapo, tsy misy faneriterena fa an-tsitrapo. Izay napetraky ny tompo ao anatin'ny fon'olona zay no mainy. Tsy mila fanentanana maro, tsy mila manao matraquage, tsy antery, fankalalahana. Fa izay manome ampifaliana, izay no ankasitrahana. Fa misy vokatra izay mamafy kely, dia mazava ho azy hijinja kely. Ny tenin'Andriamanitra dia mametraka atsika sy ny feon'ny fieritreretan atsika eo anatrehan'Andriamanitra, miankina amin'ny tsirairay. Misy olona afaka manome betsaka, fa afaka misafidy io hanome kely. Misy olona izay manana kely nefa afaka misafidy hanome betsaka. Misy ohatra maro ao anatin'ny baiboly momba izay. Andriamanitra mamela n'olona ao anatin'ny liberté, izany hoe manome ankalalahana tanteraka. Ary andehantsika hijery ohatra vitsivitsy ao anatin'ny baiboly. Fantatsika ny ary hitadiantsika angamba ny tantaran'ny ilay vehivavy mpitondra tena izay nanome izay kely nananany. Andehantsika hamaky tenin'Andriamanitra, Marka 12 ka manomboka amin'ny 1:1-7. Ary raha mipetraka tamin'ny fandatsahan-drakitra Jesosy, dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka tao, ary maro no mpanan-karena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo, ka nandatsaka farantsakely 2 ankefitry ny vary 20 avy. Ary Jesosy niantso ny mpianany, nanantona azy ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Oatra mahavariana le izy hoe izay nandatsaka farantsaro kely no nandatsaka be indrindra. Fa ahoana? Izay ihany ny kely nananany. Satria ny fijerin'ny tompo tsy ny fijerintsika olombelona. Ny olombelona mijery ny isa, valeur isa. Fa ny valeur jerevan'ny tompo dia ny fo. Tsy ny isa izay nomen'olona no jeren'ny tompo, fa ny fo manolotra
ny fo manome ankalalahana no tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Matetika n'olona tena be gourmety volamena n'olona tena mahitahita, n'olona be vola no hita, no ajaina, no ekena tam'izay. Ny mpanan-karena, zay no lazain'ny Baiboly a. Manaona itsika am'izao tsy asiako resaka. Tsika mahafantatra amin'ny fiangonana tsirairay izay misy atsika, itsika no mahafantatra. Fa miresaka momba ny zavatra izay resahan'ny tenin'Andriamanitra. Ny teny izay novakitsika teo. Ny mpanan-karena, ny mpanana, tena nanome mihoatra, tena nanome be dia be. Fa tsy hitan'i Jesosy izay. Satria Andriamanitra tsy mijery ny zavatra hita maso, fa ilay valeur ny tsy hita maso, ilay tomba mibidiny amin'ny zavatra tsy hita maso, ireny no tena manan-danja indrindra amin'ny tompo. Dia hoe izy Jesosy hoe io vehivavy io no nanome be indrindra. Hitanareo ny fijerin'ny tompo, ny fijerin'Andriamanitra tsy ny fijerintsika. Falipaka tanteraka. Jesosy dia nidera ilay vehivavy mpitondra tena izay nanome farantsaro kely fotsiny. Mety alaina io tenin'Andriamanitra io indraindray dia entanina n'olona mba hanome izay kely ananany. Indraindray misy olona tena mety ny freiny bus ihany no ananany. Fa raha vao potserina dia manome ilay freina bus iny, dia mandeha tongotra, dia tsy manan-kohanina, dia zahirana. Maty hanohanana. Ty vehivavy ity ty ramatoa mpitondra tena ty tsy misy nanery, tsy misy nanentana, fa vokatry ny fo. Dia tsika maka ohatra anankiray ihany koa anatin'ny Baiboly ihany. Ao anatin'ny Korintianina 2:9. Ka ho vakitsika manomboka amin'ny 1. Ary ampafantarinay ianareo, ry rahalahy, ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia. Fa tamin'ny fahoriana be ny zahan-toetra azy no nitombohan'ny hafaliany ary ny hamafiany fahantrany no nampitombo ny haren'ny hitsipony. Koa vavolombelona aho fa araka ny zakany, eny mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany. Ny fiangonana tao Makedonia dia tena fiangonana tena faran'izay mahantra ara-bola. Zay ny fiangonana tena nanana ny mpino tena sahirana indrindra ao anatin'ny fahantrana tena lalina. Tena lalina. Tsy nanana mihitsy, sahirana be.
mety misy izay fiangonana karazana fiangonana zay ny amin'izao fotoana. Fa inona no atao inona no mety atao ny sasany aratratra zavatra ohatr'izany, mitady sponsor. Zay koa mbo tsy manana koa, de mila fanampiana avy any ivelany. Fa tsy izay ny toe-po, tsy izay ny toe-pananana ny fiangonana atao Makedonia. Fa i Baiboly milaza ao amin'ny andininy faharoa, ny Korintianina faharoa toko fahavalo teo, fa tamin'ny fahoriana be ny izaham-toetra azy no nitomboan'ny hafaliany ary na famafiny ny fahantrany no nampitombo ny haren'ny hitsim-po. Tsy nijery hoe tena mahantra, tsy manana na inona na inona, fa vao mainka ny tombo ny inona ny hitsim-po. Amin'ny teny frantsay hoe grande libéralité, tena manome ankalalahana tanteraka, manome mihoatra, manome be dia be. Ary izay no lazainy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andiny fahatelo, ka vavolombelona aho fa araka ny zakany eny mihoatra no ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany. Araka ny sitrapony ihany. Tsy nisy nitory tamin'izareo, tsy nisy nanentana, tsy nisy nanery, fa vokatry ny fo. Nanome tamin'ny hitsim-po ary nanome araka ny sitrapony. Nanome mihoatra, tsy nisy fanentanana, satria fantatry ny zareo fa izay ny manome ankafaliana sy ankalalahana amin'ny sitrapo, izay no sitrak'Andriamanitra. Tsy misy faneriterena. Ny andiny fahaefatra, sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay hikambana amin'izany fanompoana ho an'olona masina izany. Tsy vita hoe nanome tamin'ny hitsim-po, tsy vita hoe nanome an-tsitrapo mihoatra noho ny zakany, fa vao mainka tena nangataka mafy mba raisore. Zany hoe raha azoko zay resaka zay, ohatrany hoe Paoly apôstôly saika tsy nandray satria nalaelo an'zareo, ianareo tsy manana akoho deterena ve? Ianareo tsy manana akoho zay kely ananareo ve no alaina? Aok'izay. Fa tsy izay, izareo vao mainka tena niangavy mafy, tsy hoe niangavy fotsiny, fa nangataka mafy, hoy izy ny ten'Andriamanitra. Nangataka mafy. Hitanareo zay toe-po zay. Zay ny toe-po ankasitrahan'Andriamanitra. Zay ny fanatitra izay ankasitrahan'Andriamanitra. Ny tena no resy lahatra hoe tokony manome, zay ny voalohany. Mbola zay ihany no mahafantatra hoe otrinona tokony omena ho an'Andriamanitra. Otrinona no napetraky ny tompo ao anatin'ny foko, dia manome ankalalana, manome ampifaliana, satria zay no sitraky ny tompo. Ny isa na ny sanda
ny vola izay ometsika ho an'Andriamanitra dia maneho manambara hoe atraiza ny fitiavantsika amin'ny tompo. Atraiza. Misy indray mandeha Jesosy namangy olona anankiray atao hoe Simona. Dia avy eo nisy vehivavy anankiray izay tena nanana fitondran-tena tsy mety tonga ao anatrehan'ny tompo dia namaky tavoara na albastara teo anatrehan'ny tompo dia nigogogogo ny tomany. Dia avy eo nifafany ny ranomaso azafady izay latsaka tao amin'ny tongotry ny tompo dia nifafany tamin'ny volony. Dia tsy hatram'izay resaka zay aloha androany. Fa misy zavatra nolazain'i Jesosy momba an'izay. Momba ny fitondran-tena ilay vehivavy. Andehantsika hamaky Luka 7 ka manomboka amin'ny andininy 1:20. Nisy roalahy nanana ny mpananana vola anankiray trosa. Ny iray nanana ny denari 500 ary ny iray kosa 50. Ary raha tsy nanan-kaloha izy roalahy dia samy navelany. Koa iza moa amin'ireo no tia azy indrindra. Simona namaly ka nanao hoe ataoko fa ilaina moa izany be. Dia hoy izy taminy marina ny hevitrao. Araka izay tantara izay dia nisy olona nindrana vola tamin'ny mpanam-bola. Olona anankiroa dia tsy nanam-bola handoavana ilay trosa. Ny anankiray vola kely, ny anankiray vola be. Dia izy amin'ireo rehefa navelan'ilay tompom-bola, raha ohatra ka izy mamela an'ireny mpindrana reny, iza no tena hankasitraka indrindra. Dia hoy izy Simona hoe everiko fa ilay tena tokony nandoa vola be. Dia hoy izy Jesosy, marina zay. Hitanareo, zay tantara izay dia maneho hoe izay navela ny be fahotany no be fitiavana, be fankasitrahana. Ny fanomezana izay ataontsika dia maneho ny toe-pontsika, ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Izay navela be no be fity. Izay manome be ankalalahana sy antsitrapo no tena tia indrindra. Ny fanomezana, ny fanatitra izay ataontsika ho an'Andriamanitra dia maneho ny fitiavantsika azy. Atraiza, manao ahoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Tsy hoe izay manome betsaka no tena tian'Andriamanitra tokoa, no tia an'Andriamanitra tokoa, fa izay manome araka ny toe-pony. Zay no jerevan'Andriamanitra. Zay le tantara momba an'ilay ilay vehivavy mpitondra tena. Andriamanitra anie tsy mila nivolantsika. Andehantsika hijery tenin'Andriamanitra anankiray ihany koa, mba hiorina ao ambony tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay horesantsika, fa tsy angano, tsy mitantara angano, tsy manambara ny fihevitro na ny fihevitro tsy fantatro iza na iza, fa aleo hiorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay hiambara raha miresaka momba ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra.
Andetsika hamaky tantara voalohany toko 720 ka manomboka amin'ny andininy 12. Zao no lazainy Davida: avy aminao ny harena sy ny voninahitra, ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao izahay ry Andriamanitra, sy midera ny anaranao, be voninahitra. Fa zinona moa aho, ary zinona moa no oloko, no ahazonay hery hanatitra toy izao? Fa avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy taminy anao ihany no nanomezanay anao. Zay no olona mahafantatra an'Andriamanitra, mahafantatra ny fon'Andriamanitra, ary mahafantatra ny momba ny tenany, fa tsinitsinina. Fantatry ny Davida hoe ny zavatra rehetra izay ananany, Andriamanitra no nanome azy, fa tsinitsinina izy. Itsika sy anao rehefa tonga teto ambony tany, tsy nitondra na inona na inona, ary rehefa hiala eto ambony tany tsy hitondra na inona na inona, fa raha manana zavatra dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra no nanome. Raha manam-bola ianao, dia satria Andriamanitra nanome anao zay fahasoavana sy fitahiana zay. Inona no asika omena an'Andriamanitra? Azy ny zavatra rehetra. Andriamanitra tsy mila vola. Itsika no mila vola mba ahafahantsika hetsika, ahafahantsika hanompo azy, ahafahantsika manao asan'Andriamanitra. Manome itsika dia handroso ny fanjakan'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra. Fahasoavana noho ny fahasoavana no ahafahantsika mandray anjara amin'ny alalan'ny vola aman-karena. Vitan'Andriamanitra ne manao ny asa rehetra, vitany hainy. Fa noho ny fitiavany ahy sy anao no nanomezany atsika fahasoavana mba ahafahantsika handray anjara. Fandraisana anjara no asika tao. Zay mahatonga atsika afaka manao fanatitra vola na fitaovana ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Zany hoe misy varavarana izay nosokafan'Andriamanitra mba ahafahako sy anao handray anjara. Fa vitany daholo ny zavatra rehetra. Zao no lazainy mpanao salamo amin'ny salamo 150 ka manomboka amin'ny andininy 7. Mihaino ry oloko, fa hiteny aho, ry Israelo, fa hanambara aminao aho. Izaho no Andriamanitra, dia Andriamanitrao. Tsy ny fanatitrao no ananarako anao, ary efa eo anatrehako mandrakariva ny fanatitra doranao. Tsy maka vatotromby lahy amin'ny tranonao aho, na osy lahy amin'ny valanao, fa ahy ny biby rehetra any anala sy ny biby fiompy arivo eny an-tendrombohitra. Fa fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra, ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha. Raha mba hanoana aho dia tsy hilaza aminao, fa ahy izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Hitanareo zay, an'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
tsy mila na inona avy amiko sy aminao, satria azy ny zavatra rehetra. Fa fahasoavana matoa izasianao afaka mandray anjara tena kely de kely zay tsisy dikany eo anatrehan'Andriamanitra, satria hainy ny zavatra rehetra, vitany ny zavatra rehetra. Fa fahasoavana matoa izasianao afaka manome ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy ny fanjakany. Taditsika ny teniny nivavaka nataon'i Davida teo, izay rehetra ananako dia avy aminao, ianao ny nanome. Andeha tsika hijery teny hafa ihany koa amin'ny Salamo ihany. Salamo faha 400 ka manomboka amin'ny andininy faha 7. Ireo rehetra ireo miandry anao mba omenao ny haniny amin'ny fotoanany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia voky ny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy, alainao indray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manao vao ny tarehiny tany ianao, ho mandrakizay ane ny voninahitry Jehova, aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Hitanareo ny zava-mananaina rehetra, ny zava-boary rehetra izasianao dia miankina amin'ny tanan'Andriamanitra. Raha vao manokatra ny tanany dia minan-kanina itsika, dia velona soamantsara itsika. Raha kato ny tanany, raha idiny ny tanany, maty, sahirana, tsisy na inona na inona. Ny zavatra rehetra mety ananako, ny zavatra rehetra mety anananao dia avy amin'ny tanany noho ny fahasoavany avy amin'Andriamanitra. Izy manome. Izy manome. Ary hitaditsika misy teny novakitsika tao alohan'izay hoe izy no mampitombo. Izy ihany. Dia tsika avy eo no ahihatra eo anatrehany. Nefa izay mamafy kely dia kely no jinjainy, izay mamafy be dia mazava ho azy be no jinjainy. Fa tsy hoe mamafy mba hijinja. Andriamanitra tsy azo ametrahana condition, tsy azo ametrahana fepetra. Ay, ataoko mba tsisy an'izay, satria Andriamanitra mahita ny ao anatin'ny fo. Ay, izay no antony hanomezanao. Tsy azo anaovana tolotra sy tinady Andriamanitra. Manome dia mahafoy, manome hankafaliana. Dia izy no manao izay tiany atao, izy no mahafantatra izay tokony ataony. Fa misy fanatitra anankiray izay tsy hanaovan'Andriamanitra tsinitsinina mihitsy. Misy fanatitra izay tena mahakasika ny fon'Andriamanitra. Inona zany fanatitra zany? Mbola ao amin'ny Salamo ihany. Salamo faha 150. Ka ovakitsika manomboka amin'ny andininy faha 9. Fa tsy fanatitra no sitrakao, raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra dorana tsy mahafaly anao. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanahy torotoro. Ny fo torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina. Ny teny novakitsika talohan'izay tao amin'ny Salamo faha 400 teo Andriamanitra miteny hoe tsy ny fanatitrao ny olana. Tsy izay problemako aminao, tsy ny fanatitra, tena be dia be fanatitra ataonao. Fa tsisy dikany amiko izay. Tsisy dikany. Fa ianao mihitsy, ny fonao, ny toeponao
mitoepoko zay nytserevan'andriamanitra ary izay ihany koa no lazay mbola ny mpanao salamo no miteny tsy ny fanatitra, tsy ny vola aman-karena, tsy ny fitaovana, tsy ny fanampiana rehetra izay atao ao am-piangonana no tena zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ny fanahy-torotoro, ny fo torotoro sy mangorakoraka, zany hoe ny miaiky ny fahotany izasy anao, izay no fanatitra tena lehibe indrindra izay ankasitran'Andriamanitra, izay tsy anaovany tsinitsininy, izay no fanatitra tena mahafaly azy indrindra izasy anao. Ny fifandraisako aminy fa ihany koa ny fifandraisako aminao, ny fifandraisantsika amin'ny filazantsara Matio toko fahadimy manomboka amin'ny andiny toko fahadimy fa ny andiny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo no tiako no angamba no vakitsika mba afatsika mahita hoe tsy hoe itsika mila mandamina ny fiainatsika ao anatrehan'Andriamanitra ihany fa itsika samitsika ihany koa dia itsika maka izay tenin'izay ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra ao ho amin'ny altara ianao ary eo no mahatsiaro fa ny rahalainao manana alahelo aminao dia avelao eo anoloan'ny altara ny fanatitra ao ka mandehana aloha ataovy izay havananao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitra ao. Hitanareo tsy ny fanaovana fanatitra no tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Miresaka fanatitra fa tsy ny fanatitra ihany fa ny fanompoana rehetra. Raha te handeha hanompo ianao, izasy ianao ka nandalana mahatsiaro hoe ay misy olona manana alahelo aminao na amiko dia inona no tokony atao? Verina indray mametraka ilay fanatitra ao am-varavarana, zany hoe tsy atao ilay fanatitra, tsy atao ny fanompoana fa mandeha mifandamina aloha. Firy ny olona izay tena miady ao an-trano, ny mpivady mifamaly, miady manao teny mahery, teny mandratra, dia mifamonjimonjy, mandeha mamonjy fotoam-bavaka, dia mahafinaritra be ohatran'ny tsisy ninninina fa mivoaka avy ao dia miverina indray ilay toetra. Ankasitran'Andriamanitra zay ny fanompoana, izay fanompoana atao zay ve? Ho ankasitran'Andriamanitra ve ny fanatitra atao ve? Tsia, raha mijery ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo, izay ilay ao amin'ny salamo fa 400 novakitsika teo, tsy ny fanatitra ao no olana fa ianao, izasy ianao. Izay no tena fanatitra ankasitran'Andriamanitra indrindra, izasy ianao. Tsy ny volabe izay azo omena, azo atolotra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, tsia fa izasy ianao. Avy eo vao afaka manolotra rehefa milamina ny momba ahy sy Andriamanitra, rehefa milamina ny amiko, ny mpiarabe sy ny mpiarabelona amiko, indrindra ny rahalahy sy ranabavy, dia ho afaka manantona an'Andriamanitra ka manompo azy. Farany dia farany,
ohabolana 13 ka ny andiny 9. Anaka, atolory ahy ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Zay ny fanatitra tsara indrindra, zay ny fanatitra izay takin'Andriamanitra amiko sy aminao. Anaka, atolory ahy ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Tainy Jesosy itsika tsirairay. Ny Tompo ombanao mandrakariva. Dia itsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teniny, teny feno fahasoavana sy fitahiana ho ahy sy ho anao. Misaotra anao ry Andriamanitra arainay izay anan-danitra, ny amin'ny teninao, ny amin'ny fahazavana rehetra izay entinao ao anatin'ny fiainanay. Mba tsy hivavaka amin'ny fombafomba na amin'ny fahazarana, ka ho lasa tahaka n'ilay vehivavy Samaritanina izay nolazainao taminy hoe ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, fa izahay mivavaka amin'izay fantatray. Tompo, tareo ny fanahinay sy ny fonay ny amin'ny fahamarinana mba hivavaka amin'izay fantatray fa tsy hanaraka fahatany. Misaotra anao ny amin'ny teninao, misaotra anao ny amin'ny fanahinao izay manazavanay ny amin'ny sitraponao. Dia raina mandrakizay ny anaranao. Misaotra anao Jesosy. Amen. Zay ny androany, dia misaotra anao naharitra hatramin'ny farany, ary mino fa nokasian'ny Tompo ianao ka mitondra fahazavana sy fanazavana ao anatinao. Koa raha maniry hifandray aminay ianao dia io ny numero finday azonao hifandray aminay. Io ihany koa ny pejy Facebook raha te hijery, hiaino, hanaraka ireo toriteny izay natao teo aloha. Dia mankasitraka indrindra, dia tahian Jesosy ianao, dia manaraka indray tiako anareo.